mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara. Ampifaliana hatrany ry havana no iarahantsika mandinika ny bokyny Galatiana, ary averiko indray fa ny bokyny Galatiana dia tena azo lazaina hoe tena nosoratana ho antsika jentilisa ny ovafo, ka nanotena ho an'i Kristy. Efa hitantsika omaly ny teny nosoratan'i Paoly, ary mitoy androany zany ny amin'ireo fanoeran'i Paoly ny fampianarana nentina tsokosoko niditra tao amin'ny fiangonana hanakorotana ny sain'ny olona tsy iorina tsara amin'ny finoana an'i Kristy ho an'ny lalam-pamonjena, fa finoana an'i Kristy miampy zavatra zao indrindra fampianarana voatolotry ny razana dia ny amin'ny famorana, na dia nekena tokoa aza fa ny famorana dia fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny jiosy zany, ary zany mahazanaky Abrahama. Ary satria ny zanaky Abrahama no neverin'ny jiosy fa zanaky ny famonjena, ary noho izany dia nampianariny nitereny ofrana ny olona dinintsika ny toy ny zany an'io, nefa alohan'izany dia tsara raha mbola miara-mivavaka aloha sika. Andriamanitra rainay io amin'ny anaran'i Jesosy tomponay indray, mbola natonanay ny seza fiandriana ny fahasoavanao ka isaorana ianao noho ny famonram-po sy ny fitiavanao, anananay fotoana azonay miara-mandinika ny teninao, misaotranao manokana izahay, omenao etaeta handinika zany teninao zany. Mangataka aminao zahay anio ny fananao masina indray raha eo no anazava aminay ny teninao anie, ary izay rehetra miaino zao teninao zao dia andray fahazavan-tsaina vaovao, satria fahamarinana tsy miova mandrakizay ny fahamarinana hambaran'ny teninao aminay. Dia ho voninahitra ianaranao aniany zavatra rehetra Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy tomponay no angatanay izany. Amen. Galatiana 2:1-11 ka hatramin'ny 2:20 vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary no ny tonga tany Antiokia Kefasy, Petery zany, dia nanohitra azy ny fanatrika aho, satria hita fa nanantsiny izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba dia niara-ny hinana tamin'ny jentilisa ihany izy, fa no ny tonga ireo dia niatakataka izy ka niala, satria natahotra ny momba ny famorana izy. Ary ny jiosy sasany koa niara-ny atsara velatsi taminy, ka Barnabasy avy aza mba voataona ny fiatsaram-belatsiny koa. Ka rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinan'ny filazantsara ireo, dia hoy zaho tamin'ny Kefasy teo anatrihan'ny olona rehetra, raha ianao zay tena jiosy aza no manao tahaka ny fanaon'ny jentilisa fa tsy tahaka ny fanaon'ny jiosy, nahoana ny jentilisa no terenao hanao tahaka ny fanaon'ny jiosy? Taranaky ny jiosy sika, fa tsy mpanota avy tamin'ny jentilisa. Nefa no ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona, fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nina ny Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy, fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Raha mitady ho hamarinina ao amin'ny Kristy isika, nefa ny tenatsika ny hita fa mpanota, moa mpanompo ny ota va Kristy? Sanatria zany. Fa raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray, dia mampiseho ny tenako fa diso aho. Fa raha izaho dia tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna, mba ho velona ho an'Andriamanitra aho. Voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijaliana aho, ary tsy zaho intsony ny velona, fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo
de ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa ty ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Tsy mahafoana ny fahasoavan'Andriamanitra aho, fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana dia maty foana Kristy. Ray masino manamasinana eo amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Zava-nisy tany Antiokia, Kefasy, Petera zany, lay apôstôly andry ny fiangonana. Voaterina nohitra azy ny fanatrika aho i Paoly satria nanatsy. Inona ny nampanatsiny azy? Na ninona izy? Raha mbola tsy tonga ny olona avy any Jodia, de nanaraka ny fampianaran'ny Paoly ihany izy hoe tsy misy tsionina josina Grika nandevo na tsy andevo, ao amin'ny Kristy de olona ray ihany sika. Ary noho izany de niara-ny hinana tamin'ireo jentilisany ovafo tonga kristianina izy, fa tsy nifirana ireo. Ary Barnabasy nahagaga de zao ny ary voalaza mihitsy eto hoe inona ny nahatonga azy ho niatakataka noho nin'izay tonga avy any Jodia. Zao ny voalaza hoe satria natahotra ny momba ny famorana izy, tsy azony jiosina atao mihitsy ny miara-mihinan-kanina amin'ny jentilisa araka ny lalàna. Ny olona tsy mifora araka ny lalàna, olona maloto zany. Zao anefa raha mbola tsy tonga ny avy any Jodia de tsy de naninona loatra an'izany Petera, fa niara-ninana ihany izy de noraisy ny filazantsarany Paoly zany nikeny. Fa noho ny tonga ny avy any Jodia nahagaga de zao niatakataka izy, nialany reo jentilisa reo, nialany reo, niatsara velatsy izy. Barnabasy koa voataona ny fiatsaram-belatsiny, ary zay le fahotany Petera zay, mpiatsara velatsy, niatsara velatsy izy. Nitenenina mafy izy noho zany. Fitenenan'ny Paoly azy de izy hoe ianao ne miatsara velatsy, fomba jentilisa zany ataonao zany. Ko ianao aza jiosy ianao, tsy tokony hiatsara velatsy eny ianao e. Ko nefa manao ny fanao ny jentilisa miatsara velatsy ianao, ko nahoana ny jentilisa no toeranao forana. De hoy izy hoe nefa noho ny fantatsika fa tsy amarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona, fa amin'ny finoanan'i Jesosy. Ianao nika jiosy, Petero jiosy ane ianao e, taranak'i Abrahama ianao. Nefa ianao de mino ianao, fa tsy amin'ny asan'ny lalàna intsony no amonjenanao, fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. De mino any Kristy Jesosy sika ho izy, mba ho amarinina amin'ny finoana any Kristy sika, fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna. Tsy ny fankatoavan-dalàna no anamarinana ny olona, tsy zany intsony amin'ny filazantsara, tsy fankatoavan-dalàna, fa izao ny olona rehetra de mpanota eo anatrehan'ny lalàna, na izy izy na izy izy. Ko raha misy olona milaza hoe za de ny fanaovako an'izao sy fanaovako an'izao, zany no anamarinana ahy, dia manitsakitsaka ny fanamarinana amin'ny finoanan'i Kristy zany. Raha mitady ho amarinina amin'ny lalàna ny olona, dia tsy isy zany, satria voasoratra hoe tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna. Eto ry havana de tsara ny manamarika, fa izany fanambarany Paoly zany, tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna, de no amarinin'Andriamanitra tamin'ny nanomboana an' Jesosy tompo tamin'ny hazo fijaliana. Fa ahoana ngaho isika? Hitantsika eo ambanin'ny toyny. Ary izany zavatra zany de efa noravako i Paoly. Noravako satria izaho koa tamin'ny fampianarana voatolotry ny razana, de tsy maintsy firana, tsy maintsy an'izao, tsy maintsy manaraka an'izao, izany no azoana mamonjy anao. Ary zany nampianarana sy nahatonga azy nanenjika ny fivavahana kristianina, ka nahatonga azy andeha ho any Damaskosy mihitsy aza, mampatorana zay olona any amin'ny sinagoga ka mitory an' Jesosy Kristy tompo.
satria zao ny fantany tsy maintsy mitandrina ny lalàna ianao vao ovonjena. Zao nefa hoy izy hoe raha ny zavatra efa noravako no atsangako indray de mampiseho ny tenako fa diso aho. Ny zavatra nyravahany Paoly de ny hoe tsy niasan'ny lalàna no fanamarinana anareo fa Kristy vao omby teo amin'ny hazo fijaliana ny solovina anareo. Raha izao io Paoly de tamin'ny lalàna no nahafatesako ny amin'ny lalàna mba ho velona ho an'Andriamanitra aho, ary ahoana no nahafatesako vao omby miaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho. Maty lay zaho mpanota, lay zaho miezaka hanatanteraka ny lalàna nefa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Maty aho nomboana teo amin'ny hazo fijaliana niaraka tamin'ny Kristy aho. Inona ny tiany ambara amin'izany ry havana? Io miomby eo ambony hazo fijaliana io, izaho ane io e, izaho no mpanota fa izy nysolovona aho vao omby niaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana aho. Ary amin'ny lalàna ny fanahy zay manota no faty, ka tsy maintsy maty aho raha ny lalàna, tsy maintsy maty aho. Zao anefa efa maty ny solo eloko Jesosy Tompo, ary efa nentiny ny fahotako rehetra. Ka raha velona aho ankehitriny, tsy zaho intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko, ary zay ny fanamarinana ahy, fa tsy niasan'ny lalàna intsony nanamarinana ahy, fa lay Kristy efa maty ny solo ato ambony hazo fijaliana. Ka izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo amin'izao fotoana izao zany, de ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Raha velona aho amin'izao fotoana izao dia velona noho ny famonjena vitany Kristy ho ahy, ary tsy mahafoana zany fahasoavan'Andriamanitra zany aho, fa fahasoavana ny namonjena ahy tsy amin'ny asa zay nataoko, fa amin'ny asa mpanavotana nataon'ny Tompo ho ahy lay voeloka noho ny mahampanota ahy manoloana ny lalàna. Tsara ny manazava ny saintsika ary ry havana, ny amin'izany hoe olona voaombo miaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana zany. I Paoly no nilazan'io, ary fahamarinana iainana zay rehetra nanaiky ny famonjen'i Kristy zany. Izao ny fahamarinana tsy maintsy ekeny, voaombo teo amin'ny hazo fijaliana Kristy, maty ny solovoina ahy. Voaombo teo amin'ny hazo fijaliana Kristy, maty ny solovoina ahy. Tsy izy no tokony ho faty teo, fa izaho no tokony ho faty teo. Nefa maty ny solovoina ahy izy, ny dikan'izany dia maty miaraka aminy koa izaho mpanota, izaho Paoly, lay mpanenjika fahiny, lay fatra-panara-dalàna ka milaza amin'ny olo hoe tsy maintsy firany ianareo, tsy maintsy zao nataonareo vaovonjena ianareo, fanan-katoavan-dalàna ihany no amonjena anareo, fa tsy mahavonjy zany finoanan Jesosy fotsiny zany, tsy mahavonjy zany, tsy maintsy manao an'izao anareo, tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao. Zany zavatra zany nefa noravako Paoly, noravako zany, navelako zany, fa izao ny filazantsara toriko, maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy Tompo isolovoina ny mpanota, lay fanatitra indray mandeha monja nataon'Andriamanitra, ary zay mino izany de tsy hoelohina, fa tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy afaka manameloka ny olona zay efa manaiky fa maty ny soloeloka azy teo ambony hazo fijaliana Kristy, tsy afaka manameloka azy intsony ny lalàna satria efa maty izy. Tahaka ny hoe rehefa nanao fanatitra ny olona tao amin'ny testamenta taloha de voavela heloka izy, ary tsy afaka manameloka azy intsony ny lalàna satria efa nanao fanatitra izy, efa maty ny soloeloka azy, lay biby tsy misy kilema ny solovoina azy, de tsy afaka manameloka azy intsony Andriamanitra satria ny lalàna nataon'Andriamanitra de hoe ny fanahy zay manota no faty, nefa koa ny fanatitra de solovoina, fanatitra noho ny ota, ary noho izany tsy afaka manameloka intsony izay olona nitondra fanatitra noho ny ota Andriamanitra, satria rehefa misy raha latsaka dia misy famelan-keloka. Ny rano Kristy anefa, lay fanatitra indray mandeha monja ho mandrakizay, lay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao, de nalatsaka indray mandeha monja ho mandrakizay mba hisolovoina ny mpanota mibebaka ka mino azy mba hanana ny fiainana mandrakizay. Izany ny filazantsarany Paoly, fa zay filazantsara hafa toriana ambonin'izany de filazantsara hafa tsy izy hoy Paoly,
ary zany natonga azy teny mafy any Petera eto, fa i Petera eto de mbola tahaky ny manampindray hoe raha tsy forany ianareo de mbola tsy voavonjy ianareo, ko satria mbola tsy voavonjy ianareo de tsy afaka miaraka aminareo aho, ary de miseho teo ny fiatsaram-belatsiny. Ary de hoy Paoly hoe no teneniny mafy kefasy, satria mitady hanaraka reo fampianarana hafa indray, na i Petera aza ary na i Barnabasy aza mahagaga, fa misy nanjara ohatrany nanarakaraka an'izany teo indray. Ry havana, tsy mora ny nahazo an'i Paoly ny fahasahiny Paoly ny teny hoe zao ataonao zao ry Petera, ianao milaza fa Kristy ny famonjena, ny finonany Kristy ihany ny famonjena, nefa ianao zao mihatsara velatsy satria ny fampianaranao de mbola miampy ny ray, mbola miampy hoe tsy maintsy forany ianareo, ka noho ny tonga ny olona manaiky an'izany fampianaran' zany miatakataka ianao. Tsy samy joro amin'ny tenin'ny Kristy zay, fa ianao ihany no isan'ny apôstôly nanaiky, satria ianao nandeha nitory tany amin'ny jentilisa ihany koa tamin'ny voalohany, nitory tany amin'ny Kornelio ianao, ary nahoana ianao entiny manjary mihatsara velatsy, matahotra olombelona ianao, matahotra an'ireo voatongy reo ianao, raha mbola mila sitraka amin'olona aho dia tsy mpanompon'ny Kristy, hoy Paoly apôstôly. Ry havana, eto zany dia tsara ny orenany finoantsika amin'ny fahafantarana fa maty ny soloeloka atsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, ary ampy anao zay iorenany finoanao, satria fahasoavan'Andriamanitra izany. Raha mbola misy manampy zavatra hafa de mana foana ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy zany, satria raha ambaran'ny Paoly amin'ny andininy farany hoe raha avy amin'ny fankatoavan-dalàna ny fanamarinana dia maty foana Kristy. De isy hevitra ny hoe karaha izany zany no izy efa maty ny soloeloka Jesosy tompo, ary no izany zany no izy de mahazo manao zay tiako atao azy zany, tsy manaraka ny lalàna ntsony azy zany. Ry havana, ny fahamelan-keloka no mitondra famonjena, fa raha tsy voavela heloka ianao de tsy voavonjy. Aoko fantatrao zany, nahatolotra ho dorana aza ny tenanao, ary zany iny zany mahatonga atsika anizingizina hoe raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka, ka nanao asa soa tahaka ninona azy ianao kanefa tsy mino fa Jesosy no maty ny soloeloka anao teo ambony hazo fijaliana, de tsy hovonjena ianao, tsy hovonjena ianao, maty foana Kristy. Zany voalaza eto, raha amin'ny asa soa ataonao fankatoavana ny lalàna hoe aza manao an'izao, aza manao an'izao, fa manaova nyty, manaova an'ry, manao an'zy, de ny fitokinao ny tenanao manao zany rehetra zany no anantenanao famonjena, de milaza aminao fa hoy Paoly hoe maty foana aminao zany Kristy, tsisy dikany ny hafatesan'ny Kristy. Raha ny fanarahana zao no amonjenanao de tsisy antony na hafatesan'ny Kristy. Fa raha ianao kosa manaiky fa hoe ny fahafatesan'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana de fahafatesako teo ambanin'ny lalàna zay manameloka mampanota, rehefa mino an'izay ianao hoe Andriamanitra fantatry fa mpanota tokoa, nefa efa sitraky ny fonao ny nanomeny zanakao isolovina teo ambony hazo fijaliana, ao aminy no hanamarinana ahy. Mino zany ianao de avelan'ny tompony elokao, ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao averimberiko matetika ry havana, mba tsy orenany finoanao am'izay zavatra ataonao azahoana sitraka amin'Andriamanitra, fa ny finoanany Kristy Jesosy ny solovoinanao teo ambony hazo fijaliana de nahatonga anao zanak'Andriamanitra hanika. Rehefa zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra ianao, ny sitrapon'Andriamanitra no ataonao, zay akasitrahan'Andriamanitra no ataonao, zay mahafalan'Andriamanitra no ataonao, fa tsy hoe manao an'izao sy zao aho mba hovonjena. Tsy filazantsara zany, fa lalàny zany. Tiavako anao ny sitrapon'Andriamanitra kosa dia vokatry ny famonjena zay nentiny ny tompo ho ahy, vokatry ny famonjena zay nentiny ny tompo ho ahy. Ao amin'ny soratra masinao de ho hitatsika amin'ny manaraka eto zao, marina fa tena tenin'Andriamanitra hoe ho forana daholo tenin'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha zany, kanefa hitatsika eto fa ny famorana zay lalàn'ny testamenta taloha azahoana famonjena ahatonga ho zanak'Andriamanitra, de tsy zany no mahatonga ho zanak'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Paoly apôstôly, fa ny finoanany Kristy. Ny maha olon'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha de ianao no forana,
fa raha tsy noforana ianao de tsy olon'andriamanitra. Ary zany nahatonga ny zanak'Israely rehefa hiditra ny tany Kanana, efa lehilahy lehibe 7 taona mbola niforana, satria mbola tsy vita famorana, satria zany ny famantarana tamin'ny testamenta taloha. Fa eto kosa rehefa tonga Kristy, tsy zany tsony ny maha olon'andriamanitra, fa ny finoana fa Kristy no maty teo amin'ny hazo fijaliana isolovoina ny tena. Ary de io Paoly hoe zao ane io voaomby io hoe zay velomako ankehitriny Kristy mivelona ato anaty ary mivelona aho amin'ny finoana ilay zanak'Andriamanitra, miara-miaina amin'ny Kristy. Tsy zaho tsony, Kristy velona ato anaty io. Ny fitiavako ny tenin'Andriamanitra, ny fitiavako anao ny sitrapon'Andriamanitra, ny fitiavako hitory ny filazantsara, izany dia vokatry ny finoana fa Kristy ny maty ny solo eloka. Ry havana, zao ary no hitantsika eto, tandremo fa mety ho voafitaka ianao na de olombavonjy tahaka ny Petera azy. Hoe ka rehefa eto, rehefa tonga tahaka zao de mba manaraka an'izay koa fa tsarovy tsara fa isika kristianina de natao fahazavana eto am'izao tontolo zao. Aoka iorina amin'ny finoana ny Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana, ny solovoinanao ianao, ary ampy zay ho famonjenanao, ampy zay, azapina na inona na inona zay. Saingy zao misy vokany eo amin'ny fiainanao kosa zany rehefa avy eo, ary ny vokany eo amin'ny fiainanao dia Kristy velona ao anatinao, ka naizanaiza le anao de manontany anao hoe Jesosy eo, nde hiaraka ao aritsika, nde hanao an'izao tsika. Tsy zaho tsony ny velona, miara mandeha amin'ny Kristy aho amin'ny andro mpiainako rehetra. Ary eo de mazava loatra fa ho Jesosy rehefa avy eo, raha tia ianareo hitandrina ny teniko ianareo, ka ny fitandremako ny tenin'ny Kristy tsy hoe mba azahoako famonjena, tsia diso zany, fa satria tiako izy ka arahako ny teniny. Engany hazava aminao zany filazantsara izany, fa ny filazantsara de filazantsara ny fitiavana ny Kristy. Sika tia satria izy efa nitia antsika taloha. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, hivavaka isika. Misaotranao zay Tompo noho ny fanaty tanteranao tamin'ny alalan'ny teninao androany, fa tsy ny fankatoavan-dalàna no lalam-pamonjena, fa ny finoana lay zanak'Andriamanitra maty isolovoina anay. Ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no mitondra famelan-keloka ao anay. Fahasoavana avy aminao zany Andriamanitra, fa tsy ny asa ataonay no azaonay famelan-keloka, fa ny finoana, ny fahafatesan'ny tomponay. Ianao Andriamanitra ny nanolotra ny zanaka hoe tiany zanako isolovoinanao. Ampio zay mba hay manaiky zany, ary handa zay fampianarana hafa rehetra manohitra ny filazantsara no raisinay amin'ny finoanan'ny Kristy Tompo. Arovy zay amin'ny fampianaran-diso samihafa, aza vela anaiky hevitr'olombelony zay na olombelony iza na olombelony iza, aza vela ho azo ny fiatsaram-bela tsy tahaky ny endry Petera tamin'ny androny zahay, fa ataovy sahy mijoro amin'ny fahamarinan'ny filazantsaranao raha io. Dia lay zanakao natolotra anay mba ho faty, nanolotra ny tenany hamonjy anay ary ampy anay zany famonjena vitany izany. Tsy tady mpamonjy afo zahay, tsy tady mpiaro afo zahay, tsy tady mpanalalana afo zahay, tsy tady lalakafa azahoana ny fiaina mandrakizay zahay, fa hino kosa fa maty Kristy nisoloviana anay, ary ampy zay anay Jesosy Tompo, ampy anay zay. Ho voninahitra anaranao ny fijoroanay amin'izany finoana zany, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nanaovanay zany vavaka izany.